Mahafinaritra tompoko lasy tompoko vavy toy izao indray ny mety ho toetry ny tonontaona na atsotsika hoe prévision saisonnière mandritry ny 3 volana ho avy manomboka ny volana avrily hatramin'ny volana jiona 2024. Efa mamaraparana ny tapavaratra isika izao satria efa ary mangatsiatsika hatrany ny toetrandro ary mbola nefany tsy mahasakana koa ny ahitana ny orana tandrifondraona any amin'ny faritra sasany nefa izany dia hojerentsika aloha mpamatra ny toetrandro amin'ny ankapobeny maneran-tany. Ny singa raisitsika toy ny mahazatra dia ny fihafanandranomasina manodidina ny fehitany na amin'ny ranomasimbe pasifika sy ny ranomasimbe indiana. Tsy ahitana fiovana firy io satria mbola ao anatin'ny trangalana iny hatrany isika. Ny atsy amin'ny ilany andrefana atsinana amin'ny pasifika dia mbola mangatsiaka hatrany raha oharina aty amin'ny ilany andrefan'ny pasifika. Ny atsy amin'ny faritra ny oseany indiana dia tsy ahitana fiovana firy satria mbola mitovitovy hatrany ny fihafanan'ny ranomasina manodidina ny fehitany na amin'ny ilany atsinana izany na ny ilany andrefana. Hojerentsika amin'izay ireo manahoana ny toetoetry ny rotsakorana. Hojerentsika aloha ny fitambaran'ny 3 volana ho avy manomboka ny volana avrila izany hatramin'ny volana jiona 2024. Mizara roa i Madagasikara raha izao sary hitantsika izao satria aty amin'ny faritra avaratry ny nosy manomboka amin'ny faritra Diana miazo miaina atsimo hatrany mahazo ny faritanina Antananarivo ny faritra ny ilany atsinanana ray manontolo dia manodidina na latsaky ny tokony ho izy ny tany-rotsakorana. Ny sisan'izay aty amin'ny faritra andrefana manomboka amin'ny faritra melaky menabe ny tapany atsimo rehetra nosy iny dia manodidina na metra ny tokony ho izy ny tany-rotsakorana. Izay ny 3 volana hojerentsika indray manahoana amin'ny ankapobeny indray ny amin'ny volana avrily 2024. Mbola tsy ahitana fiovana firy aty amin'ny faritra avaratry ny nosy, mbola maina kokoa hatrany manodidina na latsaka kokoa no tokony ho izy ny faritra Diana, ny Sava, ny tapany avaratry Sofia sy Analanjorofo. Ny sary hitantsika amin'ny loko mavo kosa dia midika fa ambany kokoa no tokony ho izy ny tany-rotsakorana, maina kokoa zany amin'ireo faritra ireo. Manomboka aty amin'ny tapany atsimo Sofia mahazo ny Boeny, pejy, ny tapany avaratry ny faritanina Antananarivo, ny faritra Alotra Mangoro, ny tapany atsimo ny Analanjorofo, ny faritra Atsinanana ary ny tapany avaratry ny faritra Vadivavy dia maina avokoa izany. Ny sisan'izay manomboka amin'ny faritra Melaky, Menabe, ny tapany atsimo ny Avoatandry manontolo ary ny ilany atsimo ny nosy rehetra dia manodidina na loatra ny tokony ho izy ny tany-rotsakorana. Izay ny momba ny rotsakorana hojerentsika indray manahoana ny salan'ny isan'ny maripana mandritra ny 3 volana ho avy. Saika mena avokoa raha izao sary hitantsika izao ny ilany andrefana avaratra, ny andrefana, ny andrefan'ny avoatany ary ny tapany atsimo rehetra ny nosy iny dia mafana kokoa no tokony ho izy ny tany maripana. Ny sisan'izay ny ilany atsinanana manomboka aty amin'ny Sava, ny atsinan'ny Sofia, ny atsinan'ny Betsiboka, ny faritra Analamanga, ny aty amin'ny faritra Alotra Mangoro, ny faritra Analanjorofo ary ny faritra atsinanana dia manodidina na mihoatra ny tokony ho izy ny salan'isan'ny maripana. Ny volana avrila indray raha hojerentsika izao dia mafana kokoa no tokony ho izy manerana nosy. Mena avokoa izao hitantsika izao izay midika fa mafana kokoa no tokony ho izy ny salan'isan'ny maripana ny volana avrila. Izay tompoko lasy tompoko vavy no azo natolotra ho anareo tamin'ity volana ity dia misaotra anareo niaino sy nijeranay hatramin'ny farany dia mbola manome fotoana anareo indray amin'ny afaka ray volana toy izao indray dia mandrapitafa sy mandra-piona tompoko.